firenena ary ambony zany president de la République Madagascar voafito mivoaka rehetra dia zay hoe zavatra hitsanga ka dia nino aho fa malala tsara ny situation reo ka dia ataovy zay mba azo atao avy amin'ny information azo samihafa fa ny frantsay manao demande amin'ny aviation civile hoe anidiny abakabaky Madagasikara de gaga ianao anidiny abakabaky Madagasikara fa misy ny frantsay eto Madagasikara za aloha tsy te handrisika atsika malagasy andao vonoina le frantsay andao amon'olona za zany tsy de hoe niazy zay zany tsy de tiako satria tsy ny vahoaka frantsay no ananatsika rancune fa reto politika frantsay reto ny tena mahatsiravina atsika ka tsy ilaitsika tsony no fandraira diplomatika amin'ireo olondreo manaraka tsy maintsy roandreo ary tsy maintsy esorony eto koa ny saribakolony le vonitsika eto ary tsy maintsy miala eto ny karana sy ny sisa ahoana moa ny eritreretanao anidiny abakabaky Madagasikara fa misy abakabaky ny rainao ty sa reninao ianao zay any Eropa any ina novanao demande anidinany abakabaky Madagasikara fa nananao iny ny Madagasikara tsy ianao raha nanana Madagasikara trosa ka reto amin'izao fotoana izao iza moa no andiny amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana hoy sa izy no mitady hiary ny sisy tany Madagasikara ny tsy hidirany président Ravalomanana vaky eto mantsy zany ny resaka fa tena ady ty ary misaotra betsaka koa fa soa izy fa nanao izay azo éliminena azy tanteraka hialy eto Madagasikara mihitsy tanteraka tsy janony eto tsony ka zareo rehetrarehetra momba azy sy miady ho azy miomana fa hiverina ny ady tamin'ny fanjanahantany ary samy tsika malagasy rehetra mitsangana amin'izao fotoana izao indrindra fa tsika miaramila rehetra samy mitsangana ary nareo frantsay dia zao mandeha namody dia nizao mena fotoanareo fa aza mba mampisondrotra ny atezeranay fa ny zavatra mahafinaritra fotsiny dia zao hoe eo ny Amerikanina mifaritra masitsika ao 163e flotte ao daholo ny rehetrarehetra ao ihany kinikio reto amin'ny sud-africain sy ny karazany amakivaky ny abakabaky Madagasikara ho hitany tsara fa Madagasikara dia an'ny SADC fa tsy an'ny la Frantsa ka ho aseho atsika zany intégration antsika ao anatin'ny zone SADC zany fa tsika tsy mila frantsay mandrakizay dory eto amin'ny tantsika eto ary asevo manao an'izany izy raha ohatra kakatraka ary zay olona miray tsikombakomba aminy amin'izay kio dia aza sena mipetraka eto Madagasikara intsony fa asevo mody any la Frantsa fa tsy anana nininy Madagasikara tsisy abakabaka nataony teto akory tsisy tany nomena azy teto fa asevo mandeha any izy menakafy ary tsara nanaovany an'izay aza hotsika mandray andraikitra feno ary tsy anana fiatrana zany mihitsy amin'ny entreprise frantsay rehetrarehetra zay mpandrara frantsay fa mikatona tanteraka ho an'ny mpandrara frantsay Madagasikara fa soa izy fa manao an'izany ka sabi tsika makandraikitra rehetrarehetra ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay fa ny abakabaky tsika tsisy mahidy an'io zany afa-tsy Andriamanitra fa tsy olombelona ka zay napetraka amin'izao fotoana izao misaotra betsaka anao ny hainao le fanambarana ary misaotra betsaka anao ihany koa ny hainao atao anatin'ny fahatezenana kely fa ohatran'ny tafahoatra loatra reto ataon'ny tsotsoka eto amintsika reto ka dia misaotra betsaka aloha fa le zavatra ataon'ny tafahoatra dia efa mametraka atsika aza miara-miasa amin'ireo intsony ary aza mamindra fo amin'ireo amin'izay entreprise frantsay na iray aza roy andehany fini zay ngamba le fanambarana androany dia président tsy maintsy tonga eo ary vao maika tsara nanaovany an'izany fa vao maika matevitevina mihitsy miaramila SADC mitsofoka eto amin'izay fahatany tsara ary le zavatra rehefa tena miodina diniako metsara satria amin'izay fotoan'izay tsy miaramila maivakely mihitsy ny tonga eto fa tonga eto daholo na sud-africain na nina ny américaine manampy an'izao débarquement goavana izao alalantsika malagasy ihany keo hatraiza vondro tafiky ny olona zany ary hatraiza ihany keo fidirantsika anatin'ny fahatra SADC zay tondra soatsika menakavy amin'ny resaka varotra sy ny sisa dia zay ny zavatra azo apetraka amin'iny ka dia misaotra betsaka nareo nahatra ny fanambarana sy ny famakafakana kely tao anatin'izay ka dia misaotra betsaka tsika rehetra